filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fitora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely fa misy inony ao amin'io alatsinainy maraina io isy fanompoam-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasana antsika zay nomeko anarana hoe herinandro makaka nomeko anarana hoe herinandro makaka ny finoko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy mahagaga fiainana mandritra iny ny herinandro diavin'iny de hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora ka hoy aho hoe tongava tompoko tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany ko amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana fiara-vavaka no ataontsika ao ka zay noko ary inono ihany ko de ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely manatena anao eo anamiko eo anaminay amin'io alatsinain'io samy tany Andriamanitra fiadanan'i Jesosy ao amintsika tsirairay avy zay tonga eto amin'ity toeran'ity androany dia manarak'izany dia miaraba ihany koa andreo zay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao any tokantrano amin'ny alalan'ny televiziona amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube sy ny fitaovam-pifandraisan-tserasera maro samihafa fiadanan'i Jesosy ho aminao ihany koa ho amin'ny tokantranonao sy amin'izay rehetra iandreketanao amen. Eny ary ndao tsika hiaraka hitsangana avy hatrany ametraka an'izao fotoan'izao eo am-pelatanan'Andriamanitra dia raha hivavaka ianao androany dia tenenao amin'i Jesosy izay rehetra tianao ho ataon'i Jesosy mitrango eo amin'ny fiainanao amin'ity androany ity mba tsy handalo foana ny izao fotoan'izao fa tena hoe fotoana isian'ny herin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao dia ndao tsika hiaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka avy hatrany misaotranao zay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra mankasitraka anao manome voninahitra ny anaranao satria mbola notominao indray androany dia tonga eto amin'izao toerana izao afaka mihaona aminao eto amin'ity toerana ity ary tena hoe handray zavatra avy aminao apetraka ifeno am-pelatananao ny zavatra rehetrarehetra zay ho ataona eto androany Jesosy eo ianao no président an'izao fotoan'izao ianao no miasa eto satria fantatray fa efa eto ianao Jesosy mialohan'ny ahatongavanay teto dia efa eto ianao efa manomana zavatra tsara ho an'izao fiangonana izao sy ho an'ny olona rehetrarehetra izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao any tokantranony ianao Jesosy ianao ilay tsy mba miovaova amin'ny teninao fa izay lazainao dia tanterahanao dia tena hoe hanome fiadanana ho anay tokoa ane ianao amin'ity androany ity eto ianao fanahy masina miasa ianao ka tsisy masakana miasa ianao ka tsisy masakana ary ny devoly rehetrarehetra kosa izay manakorotana zay manana programa ratsy ho anay dia tsisy atanteraka an'izany fa tena hoe andamoka izay planiny satana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy fa efa fotoana tahiny izao fotoan'izao efa fotoana andresenay izao fotoan'izao ary fotoana isian'ny herin'Andriamanitra izao fotoan'izao dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompona anaovana an'izany vavaka izany misaotranao zay fanahy masina mankasitraka anao zay Andriamanitra ray amen. Ndao tsika hiaraka ite-tanana mafy an Jesosy raha mbola afaka mitehaka mafy mihoatra lavitra noho izany ianao dia ataovy ihany ho voninahitra ilay pahary ianao
androany a efa fotoana vitsy sisa dia hifaran'izao taona 2024 zao nandritra n'izay nanomboka tamin'ny volana janvier ka hatramin'ny androany a aza dinoana fa Andriamanitra ny tompony teny farany amin'ny fiainanao dia Andriamanitra no efa nanavaon-drivotra ny ainanao nandritra n'izay fotoan'izay ary Andriamanitra no mbola mampanantenanao androany hoe hivoaka amin'ny fandresena mihezinezina amin'ny fiainanao. Maro ny olona mety naniry hoe hatratran'izao fotoana izao fa ianao kosa ianao mbola nomeny tompony androany hoe ay ianina ho avoziko ny rivotra iainany androany maraina ataoko ny fo eo am-pandriana izy androany a dia eo namiko izy any an-tranoko a dia fitahiana sy fandresena no ataoko eo amin'ny fiainany ianao zany dia ianao any an-tokantrano ihany koa zany ary ankoatran'izay a mbola maro be mety zavatra azy mbola tsy hita amin'ny masonao fa manana finoana androany hoe be da be ny zavatra mbola ho ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainako mandra-patapitra ity taona ity ary tena mbola hoe hitsena ny taona vaovao ampifaliana ianao fa zao kosa nefa raha zany ary nataon'i Jesosy aminao tsy mendrika hisaorana ve Jesosy ny amin'izany raha mety aminao dia andaontsika hiara-iompeo amin'ny Davida mihitsy dia andao vakitsika le voasolatra ao amin'ny salamo 7:1 andiny voalohany sy ny faharoa teny efa haitsika tsy enjery zany teny zany fa andao mbola iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy laza izy hoe misaorany Jehova ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany any ara-masina misaorany Jehova ary fanahiko ary aza misy adinoana ny fitahiany rehetra amen. Mbola misy zavatra be dia be ao aorianan'izay hoe antony tokony hisaoranao an'Andriamanitra fa zao ny tsaro fotsiny androany dia hoe raha misy tokony hisaoranao dia Andriamanitra rery ihany raha misy tokony hanoloranao fankasitrahana androany dia Jesosy rery ihany amen. Ndaontsika ity tanana mafy dia hisaotra ny anaran'i Jesosy amin'izao maraina izao. Ave
jesosy no anarany tompo jesosy no anarany tompo jesosy no anarany tompo jesosy no anarany tompo avindrindra jesosy no anarany tompo jesosy no anarany tompo jesosy no anarany tompo avindrindra anaran' jesosy dia anarana mahery mino an'izany ve ianao mahery ny anaran' jesosy satria ny anaran' jesosy dia ampy nanafoana ny herin'ny fahafatesana izay roasintsika tamin'ny volana ambony iny dia andaontsika mbola hisaotra n'izany anaran' jesosy izany ihany vonany amin'izany ve ianao raha vona ianao dia asandrato ambony tananao e izy roa mihitsy dia ndao mbola hitoy hite-tanana ho an'i jesosy sika ny amin'izany Yeah.
raha ohatra ka misy ny fisaorana, raha misy ny fankasitrahana tokony ho ataonay, raha misy fiderana tokony ho asandratray, dia ho anao rery ihany zany. Nomenao anay ho ampiasainay ny anaranao izay tondra fandresena ho anay ary mbola hampandresy anay amin'ny fiainako ho avinay. Dia tena hoe feno fisaorana anao zahay. Raha misaintsaina an'izay zavatra tany aloha efa niainanay zay Jesosy, ka raha hoe tena tsy teo ianao dia tsy hainay hoe aiza ho aiza no mety ho fiafarahanay amin'izao fotoana izao. Tsy fantatray akory hoe mety mbola mirihary miaraka amin'ny fianakavianay ve zahay amin'izao fotoana izao. Fa soa Jesosy fa teo ianao, soa fa namonjy anay ianao, soa fa mbola teo ny herinao nampiseho anay hoe izay ane ka olona tiany, izay ane ka olona nalainao avy any lavitra be dia noentinao eto, dia mbola tsy vitan'izany fa mbola ho tahianao indray. Tena hoe reconnaissance zay Jesosy ny amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Feno fankasitrahana ny fonay. Raha mijery ny fony tsirairay avy ianao amin'izao fotoana izao Jesosy dia tena mino aho fa betsaka aminay ny tonga sainany amin'izany zavatra izany hoe ny famindraponao, ny fahasoavanao no mbola nahatoy izao anay. Ka noho izany hisaotra anao zay, ankasitraka anao zay, tsy ambava fotsiny Jesosy, tsy fihetsiketsehana ety ivelany hoe periodina fisaorana izao dia hisaotra anao zay, fa tena olona tonga saina zay ny amin'ny androany hoe mendrika ny saorana ianao, fisaorana avy amin'ny fo, izany no atolotra ianao. Ary satria eto ianao dia mino zahay fa ho ankasitrahanao ihany koa zany. Ho raisinao izay rehetra omenay ianao amin'izao fotoana izao. Ny fonay no entinay misaotra anao, ny hiranay no entinay misaotra anao. Dia raisy izany Jesosy, raisy izany.
Izatoko moa zay navelanao nanantona seza fiandriananao ary saotranao privilège ngeza be nomenao anay Jesosy ny amin'izany Niranao masina manatioa lalana fako manatrikanao sarotra mikiony anakaiky Efa lasana ny amin'ny zavatra mbola ho avy dia efa isaoranay ianao sahady satria matoky zahay fa ny fahatsaranao eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro iza tokoa moa ny toanao ianao lehibe voninahitra sady tsara Situanao pevuninaicha panasichana Situanao pevuninaicha lepanonisa Situanao pevuninaicha panasichana Situanao pevuninaicha lepanonisa Situanao pevuninaicha panasichana Situanao pevuninaicha lepanonisa Situanao pevuninaicha panasichana Sotranao zahay Andriamanitro eto fanatrianao tena fahasoavana lehibe ho anay rehetra ny fahatokavana eto androany
maro be mihitsy ireo zavatra efa nomaninao zavatsy ny lanitra ho tanterahanao eo amin'ny fiainanay ary na dia ireo namanay manaraka ny fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny YouTube na fahitalavitra na Facebook dia izay ataonao eto dia ho ataonao any amin'ny ihany koa misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Say me makatoerantsika rera tompoko raha isika ho zava-dehibe ary ho fanomezana voninahitra n'Andriamanitra ny fotoana androany satria tapabolana isisy dia mambifolo andro dia hifarana ny taona 420 dia izao ny zavatra tiako ampatsevina antsika tsy andeha lavitra aho fa nanomboka tamin'ny volana novambra iny ary nitoy tamin'ity volana desambra dia avintsika ity dia tsy ndray mandeha na indroa no namotsitra teny ireo mpanompon'Andriamanitra izay nitondra ny tenin'Andriamanitra teto fa imbe dehibe inona ny tenina fotsany amin'ity volana desambra ity hitondrantsika ho amin'ny fandresena lehibe Andriamanitra amen. Hitondrantsika ho amin'ny fandresena lehibe Andriamanitra noho izany mampaheranareo aho ny anana finoana fa tena araka izany tokoa no hitondran'Andriamanitra antsika amin'ity volana diavintsika ity ka na inona mety hoe ady olana zavatra sarotra tsy haiko ihany koa zavatra heverinao fa mafy be hatreanao tsy reny akory ny tompony teny farana fa ny Andriamantsika izay anamarina ny teny navotry ny mpanompon'Andriamanitra aza dino mihitsy aza dinoana ilay voalaza ny Isaia mpaminany teny avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ilay teny hoy izy ho toaviko ny teny izay alokan'ny vavam-panomboko ho tanterahako ny saina sy ny hevitra izay fa nomeko azy ka nambarany taminareo vahoakako manana finoana zany ho avoaka n'Andriamanitra mpandresy anao fa koatra n'ilay teny navotry mpanompon'Andriamanitra ahoritsika ao amin'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra ihany koa ny finoantsika satria ny Baiboly efa nilobavy Korintiana voalohany 5:12 andiny fa 7:20 zao ny tsindrimandry tendry fanahy masina nomena Paoly isaorana ny Andriamanitra ilay rain Jesosy Kristy fa izy dia manome fandresena ho antsika no izy no Jesosy Kristy tompontsika zay rehetra manana Jesosy toka eto manana Jesosy velona ao anatiny manana Jesosy zay tena manjaka eo amin'ny fiainana tsy adikevitra azo antoka fa tsy maintsy voaka mpandresy anao Andriamanitra mihitsy no hiady ho anao amoakanao mpandresy zay rehetra midy aoka hiteka faran'izay mafy raha mbola misy mafy no zany dia ataovy ihany Jesosy tianay mombanay mandrakizay sa tsy zany ve halleluja ny voninahitra dia atolotra ho an'Andriamanitra iriry any dia akoatran'izay anisan'ny mampahery ahy dia izao hitondrantsika ho amin'ny fandresen'Andriamanitra fa misy aminareo efa notahina tamin'ity taona ity notahina be dia izao mbola notahina be mihoatra no zay ianao tena mahafinaritra be ny manompo an'io Andriamanitra io satria voasoratra hoe izy dia mahay manome mihoatra lavitra no zay no heverintsika no zay nangatantsika araky ny hery miasa ataonantsika inona ny hery miasa ataonantsika ny herin'i Jesosy ny herin'Andriamanitra no Jesosy sy ilay heriny zany dia possible ho antsika izay voavoatahy amin'ity taona ity ihany sy amin'ny taona ho avy fa amin'ity taona ity andray mihoatra lavitra no zay no heverinao sy no eritreretinao ianao zay rehetra mino azany dia mbola angatany eteka mafy ihany taovy mirefitrevitra nyteke halleluja andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao hivavaka isika dia metraka ny fiainantsika amin'ity 12 andro
milony marana ny taona ity mba hoe ho an-tanan'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika ary tsy emotra tsy verin-tanana, tsy aneo fakiviana mihitsy, fa ataontsika matanjaka finoantsika. Tsy haintsika manavitra antsika, fa in'Andriamanitra ny miasa amin'ny fomba mahagaga eo amin'ny fiainantsika. Hivavaka isika ary lazainy ny vavanao mihitsy hoe amarina taona omba ampandresenao, ary andreny taona vaovao omba ampandresena ihany koa. Dao hivavaka ary. Misaotra anao Andriamanitra izahay, mame voninahitra anao lay tsy to, lay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Misaotra anao zahay ny amin'ny androandroany ity, andro zay nitomanao anay ho avy eto, afanao mampahery anay, mba hatanjaka finoanay, fa tsy andalo fotsiny ty farantaona 2024 ity. Fa araka ny tsodrano, araka ireo tenina voritry ny mpanomponao, dia indro fa hitondranay voaka ho amin'ny fandresena miezinezina ianao. Ary zay efa nandresy ka voata, dia ho tainao mihoatra no zay efa niraisiny zany olona zany. Ho tanteraka aminay zany amin'ity faraparan-taona ity. Andriamanitra, tsisy tsy hainao atao, ka dia miakina aminao zahay, metehitra aminao tokoa zahay, amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Amen. Saorana ny tompo. Andao tsika roso afanaterana ny fanatitra, tolony mpafolokarena isika, anome zay rehetra efa nomantsika ihany koa isika. Dia anao hira rehetra mpitarika fidiarana, tsy hoe ry zareo no ihany no hira, fa tsika rehetra mihitsy manompo an'Andriamanitra amin'ny alalany hira, fa tsy ho mpijery fety ianao akory alefarea. Dia mandroso isika zay efa notain'Andriamanitra, tolony mpafolokarena na andrainjara ny fanohanana ny émissiontsika.
iza no mihoatra anao iza no mihoatra anao iza no mihoatra anao iza tokoa moa no mihoatra anao jesosy io iza no mihoatra anao efity ariana tsy manisa heloky aminao lavitra fo misaotra anao misaotra anao misaotra anao misaotra anao Halleluja. Mahazo toerana ianareo mpitarika fidiarana. Tonga amin'ny fotoana izay hitondrako ny afatra izay nasain'Andriamanitra hoentiko ao amin'ity androandroany ety. Noho izany ho anareo tonga eto dia samy maniola tsofina hiaino tsara n'ilay afatra. Enina dia ianareo any tokantranonareo manaraka izao fotoana izao ary dia hientanana manokana aniola tsofina hiaino tsara n'ilay afatra. Kanefa ny tena lehibe indrindra dia ianao mankatoa n'ilay afatra ary mandeha arak'ilay afatra. Mazava ny teny nataon'ny apôstôly Jakoba. Hoy izy fa aoka ianareo ho mpankatoa ny teny. Aoka ianareo ho mpankatoa izay lazain'Andriamanitra fa tsy sanatry ka hoe miaino fotsiny ihany. Fa raha vao izay ny fiainanareo hoe miaino fotsiny, tsy mankatoa, tsy mampiatra, dia mamita tena ianareo. Dia mazava ho azy fa tsy misy zavatra azon'Andriamanitra tanterahana eo amin'ny fiainanareo. Maro be mihitsy ireo tantara anaty amin'ny Baiboly manamarina fa ao amin'ny fankatoavana dia misy herin'Andriamanitra miasa amin'ny fomba lehibe tsy takatry ny saina. Ka dia andreny ten'Andriamanitra zany isika zany zao. Dia zao isika paherezina hoe miaino ary ankatoavy mandehana arak'izay voalaza ianao. Ny afatra entina ho antsika rehetra androany dia afatra mikasika ny amin'ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Andao vakitsika ny Baiboly ao amin'ny Salamo 7:1-2. Salamo 7:1-2. Misaorana Jehova ry fanahiko. Zay rehetra atao anatiko misaora ny anara-masina. Misaorana Jehova ry fanahiko. Ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Tesaloniana 2:5-9. Misaora amin'ny zavatra rehetra ianareo fiangonana RHEFI eto Androndrakely. Fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Amen. Amen. Efa manitsaka ny volana desambra taon'ny 2022 isika.
andro sisa no isaina dia hifarana izany etony zany. Noho izany miatso antsika rehetra ny tompandriamanitra amin'ny alala zao afatra etiko izao, andao isika hanao fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra mielon'ny amaranantsika ny taona 420 sy mielon'ny andraisantsika ny taona vaovao 520. Andao hanao fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra sika rehetra, ary andao hanao fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra miaraka amin'ny fanatim-pisaorana. Zay zany lay fanetanana lehibe anetanana antsika rehetra manarika ty fotoana dehibe ity. Zao mantsy iray amin'ireo zavatra na fiainana takin'Andriamanitra amintsika olon'Andriamanitra rehetra ny fisaorana sy ny fakasitrahana azy. Tsy maintsy manao an'izany isika, eny na dia isan'andro zao azy dia mila misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra isika. Dia ankoatran'ny isan'andro dia alokana fotoana isika aniona firaisan-tsaina hoe tsika rehetra mihitsy no hiaraka hanao feo ray analitra ny feontsika hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra izay ho tanterantsika amin'ny herinandroany le izy. Amen. Ahoana ho ny voalazan'ny Baiboly mikasika ny amin'ny fisaorana sy ny fakasitrahana an'Andriamanitra io? Antoka vakintsika ny salamy fahazato hoe salamy fahazato manomboka amin'ny diny voalohany. Mioby ho an' Jehova ry tany rehetra, manompo an' Jehova amin'ny fifaliana, makanesa eo anatreny amin'ny fiobiana. Aoka fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrana. Mila fantatsika zany fa ilay Andriamanitra ivavantsika tena Andriamanitra. Andriamanitra anaran'izao rehetra izao ary Andriamanitra anarantsika olombelona. Dia amin'ny andininy fahefatra sy fadimy noho izany midira amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ianareo, ary eo amin'ny kianjany amin'ny fiderana ianareo. Misaora azy mankalazany ny anarany fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinana. Amen. Raha zavaina tsotsotra, mila misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra isika. Na dia ianareo izay vaovao samy toka eto azy, miandranao Andriamanitra mba hanao fisaorana sy fakasitrana azy. Manamafy aza moa ilay salamy fahatelo amby zato izay fanovakina tamintsika eo amin'ny andiny voalohany. Misaora Jehova ry fanahiko, izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Amen. Ka dia amafisiko zany amin'ity androandroany ity, izay moa fomba fiteny hoe amafisiko fa Andriamanitra mihitsy no manendry ahy mba hiteny an'izany teny zany aminareo rehetra manarika ty fotoana dehibe ity. Amafisiko zany fa tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra isika. Tsy maintsy, ary atao fiainana mihitsy le izy, atao fiainana. Tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra isika voalohany no zao fahavelomana nomeny antsika izao. Amen. Aoka fantatsika rehetra fa tsy hoe fahaizantsika na herintsika no mahatonga antsika mbola velonainy mandraky teny androany, fa lay Andriamanitra anaran'izao rehetra izao. Lay Andriamanitra izay anarantsika olombelona araka voalaza bokin'ny Genesis, izy no manome tombonandro ahavelomantsika. Anisan'ny fiainana tena tiantsika olombelona ary irintsika fantatra no ela velona. Zany no antony mahatonga antsika rehefa tonga ny taona vaovao dia mifampiaraba, arabaina fa natratra ny taona vaovao e, arabaina fa natratra ny taona vaovao e.
egany e ka samosalama sy otomady isika ary mbola atratra ny taona manaraka indray ohatry zany zany fomba fitenitsika fomba firarintso ataontsika amin'ny namantsika rehefa tonga ny taona vaovao satria fiaina tena tiantsika fiaina tena irintsika no velona eto ambony ty tany ety enina dia reo olona zay efa anatin'ny aretina mamay de mamay ao anatin'ny olana faran'izay mafy tsy zakany atodoa azy dia tsisy te hiala eto ambony tany za mbola tsy te hiala tsabo tsara ary zareo a karakarao tsara ary zareo a avoa le vola amina gony atsy ananinatsy hitsabonareo a satria mbola tiany olona ny velona eto ambony ty tany ety ataoko fa tsy misy amintsika maniry hoe alohalo vita ny androany dia andeha rapitso tsisy an'izany amintsika tonga eto tika nyzany rehetrarehetra zany dia milaza fa tsy avy amintsika ny fahavelomana tahako izao fa avy amin'Andriamanitra no zany tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra ianao riavana malala anome ohatra aho entiko milaza aminareo fa zao fahavelomana misy iainantsika ankehitriny zao dia avy amin'Andriamanitra ovakina ny Isaia toko fahavalo amby telopolo Isaia toko fahavalo amby telopolo vakina amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny andininy voalohany toy izao no voasoratra Isaia toko fahavalo amby telopolo dia vakina manomboka amin'ny andininy voalohany ary tamin'izany andro zany dia narary saiky maty Ezekia ary Isaia mpaminany zanaka Amozy naka ho aminy ka nilaza taminy hoe izao no lazainy Jehova afary ny akonanao fa ho faty anao fa tsy ho velona dia nitodika anakany amin'ny rindriny Ezekia ka nivavaka tamin'i Jehova hoe Jehova ô engany ka hotsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra ary ny nanaovako izay tsara eo masinao dia nitomany mafy dia mafy izy andiny faefatra dia tonga tamin'ny Isaia ny teny Jehova nanao hoe mandeha ihany ka lazao amin'ny Ezekia hoe zao lazainy Jehova Andriamanitra Davida rainao efa noenoko ny fitarananao ary efa hitako ny ranomasinao indro ampiko 12 taona ny andronao ary amonjanao sy ity tanàna ity ao sy ity tanàna ity amin'ny tanàn'ny mpanjaka ny Asiria ao ary hiaro ity tanàna ity ao araka io teny io narary Ezekia narary mafy izy tena narary mafy dia avy any an-danitra Andriamanitra no ahita fa io retina mahazo azy io dia afaty azy no zany dia naniraka ny Isaia mpaminany Andriamanitra mandehana ianao makany amin'ny Ezekia fa marary izy ao lazao aminy fa ho faty izy lazao aminy fa faty azy io aretina io zay le voalaza amin'ny Isaia toko fahavalo telopolo andiny voalohany ilay nivakintsika teo averina vakina ary tamin'izany andro zany dia narary saiky maty Ezekia ary Isaia mpaminany zanaka Amozy naka ho aminy ka nilaza taminy hoe zao no lazainy Jehova afary ny akonanao fa ho faty anao fa tsy ho velona raha nandre an'izany anefa Ezekia dia tena mampahery be mihitsy ary tokony ataontsika fakana tahaka izy inona zavatra nitranga tsy kivy Ezekia na dia nandre zava-doza aza izy hoe ho faty ilay aretina mahazo azy androany dia mampahiranareo ry fiangonana itsika maha-olon'Andriamanitra atsika aza mba malaky kivikivy zany ianao na malaky miraviravy tanana na malaky mitanodrika raha sanatrika tojo olana tojo ady tojo zavatra sarotra isika rehetrarehetra io tsy mitovy amin'ny olona zao tontolo zao akory ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity olona tsisy pia fa isika zay efa niverina tamin'Andriamanitra zay efa nino an Jesosy zay efa nandray an Jesosy ary manana Jesosy monina sy mitoetra ao anaty dia ambara amin'ny Baiboly hoe olon'Andriamanitra isika
olon'andriamanitra tahaka any Ezeka, zanak'andriamanitra ihany koa sika, zanak'andriamanitra tahaka an Jesosy. Amen. Amen. Ka tsy mety amintsika ny maneho fatovina, fa ny tokony no fialantsika teo hoe maneho fatokina an'Andriamanitra foana, ary maneho fisaorana sy fakasitrahana azy, satria izy dia manana fitondrana magaga, fitondrana tsy takatra ny saina amaneritrerintsika zanak'olombelona. Dia rehefa nandrea ilay vaovao ratsy Ezeka, dia araka ilay nambarako teo, tikivy izy, satria fantany fa ilay Andriamanitra nahary azy, izy no mpanome tombonandro havelomana eto ambony tany ety. Dia inona ho ianao no nataony Ezeka? Lasa izy nandoalika na nandrifindrindrina. Dia nivavaka tamin'Andriamanitra teo izy mba hahazo famindrapo. Ary tena nivavaka be mihitsy izy, tena nivavaka be, tena nitaraina be ho ny baiboly, ary tena nitomany mihitsy izy. Tamin'izany izy no nangataka tamin'Andriamanitra mba tsy ho faty, arak'izay no lazainy Isaia-paminany, fa kosa ny mbola velona eto ambony ty tany ity. Andriamanitra, ianao no tompony eko, vitanao ny mamindra fo amiko, ary vitanao ny mbola anome ahy tombonandro avelomako eto ambony ty tany ity. Amen. Amen. Andoka veritsika vakina lay teny Isaia 40:30. Andiny faharoa avy hatrany. Dia nitodika anakany amin'ny rindrina Ezeka ka nivavaka tamin'i Jehovah hoe, Jehovah engany ka hotsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny famarinana sy tamin'ny foko rehetra, ary ninaovako izay tsara eo masinao, dia nitomany mafy dia mafy izy. Anisan'ny mampahery be ihany koa ny mieritreritra hoe ty lehilahy atao hoe Ezeka ity dia lehilahy tena nino an'Andriamanitra, lehilahy tena mahafantatra zato isan-jato fa Andriamanitra meny vavaka io Andriamanitra io, ary Andriamanitra mamaly vavaka. Ary zay no antony natonga azy, na dia Andriamanitra zao ary no efa niteny tamin'ny alalan'ny Isaia hoe afary ny akonanao fa ho faty anao fa tsy velona, dia mbola tao amin'ny finoana fa rehefa vavaka amin'Andriamanitra izy dia iaino azy Andriamanitra ary amaly azy Andriamanitra. Zay mahatonga an'io teny io mitantara hoe nanandrifindrindrina izy, nandoalika ary nivavaka tamin'Andriamanitra, nangataka famindrapo mba ho velona. Ry havano, tena entanina mihitsy isika ara-pahirezina. Raha sanatria ka misy zavatra manahirana ao fiainanao, olana, ady, zavatra sarotra, sotra ihany tokony nataonao amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao. Eto anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izany. Na inona takina devoly mamely ny saina sy ny eritreritra hoe aza manantena an'Andriamanitra monja anao zany ianao hoe firy volana zao lefa nanaovanao vavaka n'ity zavatra ity, fa tsy niainanao Andriamanitra, tsy namonjy anao Andriamanitra, akoho tsy naneno zay laninkary. Toeriny devoly, aza manaiky vozongozony ianao, fa manana finoana, fa manana fotoana n'io Andriamanitra io amaliana vavaka atsika. Amen. Manana fotoana n'io Andriamanitra io anatanterana ny nangatantsika rehetra. Halleluja. Raha misy zavatra irinao amin'Andriamanitra, dia eto eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izany. Fa vonin'Andriamanitra anefa nirintsika. Zany nge ny voalaza amin'ny baiboly ao amin'ny boky Salamo hoe manefa niriny izay matahotra azy Andriamanitra. Engane, ka reo zavatra sarotra sy mafy be tsapanao fa andalovanao ankehitriny, ka hoentinao amin'Andriamanitra androany dia androany, amin'ny anaran'i Jesosy hovonjen'Andriamanitra amin'izany ane ianao, karabaky teny ho mpandresanao amin'ity volana diavintsika ity. Engane, ka reo zavatra nirinao tamin'Andriamanitra hatramin'izay, ary mbola mitomandraka ankehitriny zavatra irinao ho ataon'Andriamanitra aminao ane zany, ho ataony aminao amin'ity faraparan-taona ity. Ary engane, le nambarako tamin'ny maraina teo aloha teo, zay rehetra efa nahita fandreseny ka nandray fahasoavana tamin'Andriamanitra, iotra lavitra no zany ane no ataony aminao atoato.
satria ny andriamantsika mahay manome mihoatra no zay nyoatrantsika sy zay nangatantsika dao hiteka mafan'andriamanitra isika alleloia dia rehefa nivavaka ezekia dia lazy valim-bavaka izy dia eo amin'ny 14 zao voalaza dia tonga tamin'ny Isaia ny teny Jehova nanao hoe Isaia malaky dia malaky anao miverena any amin'ny Ezekia tsy tiako mbola itoy ny fitarainany ao tsy tiako mbola itoy ny filatsany ranomasina fa efa be dia be zay le ranomaso latsaka soritra mandiana malaky anao dia lasa ho aminy zao vaovao mafaly zao ny lasainy Jehova Andriamanitra fitarainao ry Ezekia efa nionoko fitarainanao efa hitako ny ranomasinao indro apiko 12 taona ny andronao amen tsy tombonandro avelomana ny ray andro nandroandro atelo andro efatra andro ihany no nomen'Andriamanitra azy fa 12 taona be zao amen engane ka nomeny anao mihoatra no zay nangatanao Andriamanitra mihoatra no zay nirinao zay rehetra mety ankatany hiteka mafy be izy tovy mirefitrefitra ny tiako tompoko halleluia ary akoatra le fahavelomana no omen'Andriamanitra azy 19 dia zao iako ry Ezekia amonjy anao sy ity tanàna ity amin'ny tanam-panjakany itsireo ary ity tanàna ity ihany koa ao amin'ny alalanao dia ho tahiko ty firenena misy anao ity amen ndo mbola hiteka ihany tompoko ka tiako ambary amin'ny alala zany tantara zany dia zao Andriamanitra no manome fahavelomana antsika zanak'olombelona izy no miadoka fahavelomantsika hatramin'ity androany ity ary raha mikasy andrapitso ny afaka pitso izy no malala fa mbola tokony velona eto ambony tany ity ianao ka zay rehetra maniry no velona dia ho fofainy tanana atratra ny farantaonany ianao atratra ny taona vaovaona ianao ho tanteraka amintsika rehetra ane zany atratra fotoan-dehibe amin'ileo saikana ianao halleluia amen amin'ileo saika atsitiko aminareo sahady fa amin'io 5 janvier taona 2024 io zany fotoam-pivavahana voalohany ho ataontsika eto amin'ny taona vaovao iny amin'io andro ihany koa no hijoroanay mivady eto anatrehanareo amin'ny anaran'i Jesosy hitsofany rano anareo tsodrazo zay hiadoka fiainanareo mandritry ny 12 mandritry ny taona 2024 amen dia ho iaho hoe samy atratra n'izany andro ray lehibe malaza zany etsika rehetra ndo mbola hiteka ho antompo ihany no zany indrindra ry havana malala tsy maintsy misaotra sy makasirika an'Andriamanitra isika no zao fahavelomana nomen'Andriamanitra antsika rehetra zao tsy maintsy tsy safidy fa tsy maintsy amen tsy maintsy misaotra sy makasirika an'Andriamanitra ihany koa sika faharoa no rehefasoavana nomen'Andriamanitra antsika tamin'ity taona ity maro aminareo nge no nomen'Andriamanitra fahasoavana nomen'Andriamanitra zavatsoa nomen'Andriamanitra fitahina tsy tamin'ity taona ity ihany fa sasany tamintsika ary tamin'ny taona lasa tena nandray be mihitsy amen manoloana an'izay tsy atsika taona manginy fa mila manokana fotoana isika anaovana fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra raha ohatra moa efa nanao ianao arabaina falibe Andriamanitra fa raha ohatra tsy mbola nanao ianao amin'ny herinandroany tonga avy daholontsika rehetra iray fo iray saina iray hevitra hiaraka hanao fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra no ireo fahasoavana no ireo zavatsoa no ireo fitahina zay efa nomen'Andriamanitra antsika tamin'ity taona ity sy hatramin'izay amen halleluia zao nefa zava-misy maro amin'ny mpino kristianina fiangonana kristianina no ananan'Andriamanitra alahelo
enjany zany a hoe Andriamanitra ve manana alahelo amiko fa maninona fa misinona zay rehetra nanadiny na hoe nanao ambany zavatra ny fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra kanefa izy nomen'Andriamanitra tompon'andro velomana kanefa izy nomen'Andriamanitra fahasoavana zavatsoa fitaina lehibe dia ny olona tak'izany ananan'Andriamanitra alahelo. Ianao zao nanao vavaka tamin'Andriamanitra nitaraina tamin'Andriamanitra dia falibe Andriamanitra ny ainao dia namaly anao dia nomena anao ilay valim-bavaka fahasoavana ke zany ry havana e. Kanefa ianao tsy mba nisaotra tsy mba nakasitraka azy akory ary raha nisaotra ary ianao ohatra ny teny raim-bava fotsiny ohatra ny zavatra ny serana fotsiny tsy menao lanja arak'ilay tena takiny Andriamanitra normalina raha malahelo tamin'ny nataonao izy. Ianao zao a nitaraina be tamin'Andriamanitra fa nanana olana tena atao anatin'ny olana dia novonjen'Andriamanitra novonjena tafomagaka fahasoavana ke zany e. Kanefa adininao ny nisaotra an'Andriamanitra ny nakasitraka azy hoy aho teo aloha hoe mety nisaotra tokoa ianao nakasitraka fa tenyny raim-bava ohatra ny tenyny mandalo ary adininao tanteraka ary a lay zavatsoa nomen'Andriamanitra anao. Malahelo nke Andriamanitra ny amin'izany riavana malatra riavana malala manarika ity fotoana ity e. Ianao zao larary efa vola be ny laninao ary mbola vola be ny tsy maintsy homaninao raha tianao no sitrana kanefa nametra tanana ianao nanaovana vavaka manokana ianao dia sitrana tafoma magaga fahasoavana ke zany e. Nahoana anao ny tsy saotra sy tsy akasitraka an'Andriamanitra ny amin'izany rehetrarehetra zany kanefa dehibe ny olona no manadiny misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra. Hitako be dehibe ny olona tonga amborao ao marary izy ao anatin'ny aretina mafy dia mafy izy dia miresaka amiko izy tarainy izy vonjeo a paster apeo a paster efa vola be ny lany dia nataony vavaka ho azy dia sitrana izy rehefa sitrana izy dia adininy tanteraka ny nisaotra sy nakasitraka an'Andriamanitra tsy tonga teto intsony izy fa efa sitrana efa nandray fanasitranana dia roa taona telo taona tateoriana dia miantso andray izy pastera tadidinao ve a fa iza moa ianao raha tsaronao pastera fa roa taona lasa tany ho azy zay zao le nararitako zao le nararitako zao dia toka tao aminao aho mba ametranao tanana dia vao niala teo ta pastera tonga dia sitrana fa tsy hitako tonga teto izy mba eo anamiko hoe misaotra pastera fa ary misaotra n'Andriamanitra fa tena sitrana tsy tonga teto izy mba nome voninahitra n'Andriamanitra nefa tato tamin'ny alala zao asy zao no namonjen'Andriamanitra azy na nasitran'Andriamanitra azy voadoana indray izy pastera mila vavaka indray a mila famonjeny indray a ahoana moa no tsy alahelo amin'izany Andriamanitra riavana malahelo izy. Ianao nge ity tantarako aminareo ity entiko manambara fa tsy mety amin'Andriamanitra ny mahita olona na neho ny fahasoavana na neho ny zavatsoa na neho ny fitahina lehibe kanefa tsy malala misaotra sy makasitraka azy akory. Andao vakitsika ny voalaza ato amin'ny Luka toko fafito ambin'ny folo vakitsika manomboka amin'ny diny faraika ambin'ny folo samy manaraka tsara ny voasoratra ianareo. Ary niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky any Samaria sy Galily izy ary niditra tao amin'ny vohitra anankiray Jesosy dia nisy boka folo lahy nifanena taminy izay nijanona teny lavitra eny ary izy ireo niantso mafy nanao hoe ry Jesosy tompo mamindra-fo aminay ary raha hitany ireo dia hoy izy taminy mandeha ihany miseho ampisorona ary rehefa lasa izy ireo dia nadio tena mpandehanana andifa dia ambin'ny folo ary nanankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery
sady ny akohoka tamin'ny tongo Jesosy ka nisaotra azy ary Samaritana iny lehilahy iny dia namaly Jesosy ka nanao hoe tsy efa voadio avokoa va izy fololahy fa izany sivy moa tsy nisy hitany verina anome vonatra an'Andriamanitra afa-tsy te olona afa firenena ity ihany va ary hoy Jesosy taminy mitsangana mandeha ihany ny finoanao no efa navoavonjy anao raha fitinina tantara dia tahaka izao nisy boka fololahy sedra mbanitsangatsangana teny an-dalana ny fanena tamin'i Jesosy tapoka ry zareo dia faly be mihitsy reto boka fololahy reto raha nahita Jesosy fa zao no tao anatin'ny fosisaina iny le mpanasitrana iny le mpanafakakana iny le mpamonjy ity zao tontolo zao ity ary zany no antony natoka azy ireo andao ray saina itsika andao iray feotsika hiaraka iantsoantso hoe ry Jesosy tompo mamindra-fo aminay ry Jesosy tompo mamindra-fo aminay ry havanao tena mampaheranareo aho ny tsirorosaina mihitsy manoloana zao mampino kristiana antsika izao fa nianana fonona lehibe fa Jesosy Kristy zay neketsika ho tompo neketsika ho mpamonjy nometsika toerana ao anatsika izy tena mpahamonjy arabaky teny izy tena mpanasitrana arabaky teny izy tena mpamaolana arabaky teny izy tena fototra matoka an'Andriamanitra ray mitrantsehatra fiainantsika ka mamoaka antsika ho mpandresy manana finoana zany ianao raha misy devoly manelingelina anao roay amin'ny anara Jesosy toero amin'ny anara Jesosy amen amen dia rehefa niantsoantso tahaka izany reto boka fololahy reto dia hoy Jesosy tamin'ireto boka fololahy zaho izy izy tsy hametra tanana aminareo tsy hanao vavaka manokana ho anareo fa zao no teniko mandeha ihana misy eo ampisorona ianareo hoeto any ampisorona ny vatatenanareo marary hoeto any ampisorona raha ny fandehan'ny lalàna ao anatin'ny baiboly ny olona makany ampisorona dia ireo olona zay matsapa-teny hoe marary hoditra dia efa nijereny mitsabona nefa tsy mety sitrana dia eo zany izy manontany hoe inona ary teretikototra mahazo ahy ity so sanatria kabokana andeha ho any ampisoronao iseho aminy amantatra hoe inona teretikototra mahazo ahy dia anjara ampisorona avy eo no miteny hoe aretina tsotra io tsabona amin'ny fomba tahaka izao dia sitrana na hoe apokana io ozona io reto boka fololahy reto anefa tany aloha tany efa tany ampisorona ary tamin'izany mpisorona nolo laza taminy hoe apokana no mahazo anareo ka dia atokamonina ianareo ka nankanjo tamin'ity ndray mandeha ity ny raha Jesosy ndray ry zareo hoe mandehana miseho ampisorona tsy tokony ho any mihitsy izy tsy tokony ho any izy satria efa mifantatra hoe boka ange anao efa nilobavaka mpisorona fa apokana ange mahazo anao io fa izao no tao anatin'ny fony sy ny saina ny tompo no ny teny dikan'izany zalahy raha makany ampisorontsika dia olona efa sitrina zany tsika matoa makany manao vérification manamarina hoe efa tena sitrina tanteraka dia nandeha tamin'ny finoana ry zareo dia hoy ny baiboly hoe tena mpandianana dia nihitsana ny apokana niala taminy ny aretina boka mbola mafisiko hatrany hatrany fa io finoana hitomana antsika mba hanana antsika io tena mahatoga antsika mandray zavatra magaka tsy sakatra ny saina amen tena mahatoga antsika mandray zavatra magaka tsy sakatra ny saina tsaroko ndray mandeha zay hivoaka ny vavady io amin'ny tômôbila nisy raha matoa fanena tamin'ny tembavady pastera ianao mihitsy ny tadiaviko ianao mihitsy ny tadiaviko dia ho ia tamin'ilay vehivavy madama asafaty fa tena mahakabe mihitsy io raha tokony ho izy tamin'ny enora maraina ny ala teto nefa sao fa amin'ny enora sasany tara be amin'le rendez-vous tsy maintsy aleko fa fabaraka raha tara mahakabe pastera ianao mihitsy ke tena tadiaviko tena nitarana teo izy mibambandalana teo izy dia farany zao no teny zao no teny iny nataoko taminy fa kio kely nisolotra velana io
dia novakiny le soratra teo ivelany dia zao voasoratra hoe korazanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo dia naveriny tamiko le soratra dia ho iaho hoe mino ny teny io vianao tena mino pastera zay matoka makaty raha mino anao dia vevetivety ary metrako tanana dia nametrako tanana ary hainao tsara zany hoe vavaky ny olona maiky tsy asiana fantarana hoe ry Andriamanitra ranay izay ny an-danitra naratra sy ny tany naranay zanak'olombelona miaraka aminay eto anao tsisy resaka lava be tak'izany fa vetrany dia amin'ny anaran'i Jesosy zay no ty vehivavy ity ho tanteraka afaka problema mahazo azy izy za raha teo moa tsy nantany hoe inona le problema anao fa zay ny vavaka nataoko mandehana amin'izay ianao misaotra pastera tonga dia nino izy hoe zay efa metra tanana zay no nandrasany natoka azy niala tany an-tranony avy any Akatso mba ionamiko teo mbavady dia vita iny niantso ahy izy andro vitsivitsy teo riny pastera tena makaka Andriamanitra tena makaka fa tamin'iny andro iny nanao famonjena lehibe ho ahy Andriamanitra halleloia nananan'olona vola amina million raha fitadiavako azy to 100 millions FM zay mahery to mahery lavitra sa 200 millions mahery lavitra no volan'olona tany aminy vola zay nifanarany tamin'ilay mpampiasa vola mba ho ampitomboana kanto rehefa nampiasainy dia nandamoka ary lany hatramin'ny renim-bola dia efa name fepotona le tompom-bola hoe amin'izao andro zao no averinao dia io tompom-bola niantso azy io tonga avy aty anao nangofotra izy zay natokavanteo fa rehefa niona tamin'le tompom-bola izy tena mirakla riavana tsisy vola-dala tompo zany io e tsisy vola-dala tompo zany ao fa raha vijavatra anao ka ananany episirikela anakaraha arizato fa tsy ampiary arizato volanao takiny aminao ny hitanao rapitso orikelakela mbola misy arizato ko any aminao a maika voavola amina million tsisy vola-dala tompo zany eo dia rehefa tonga atao amin'le braon'le olona ozy izy dia ohatrina ny vola nentinao any nangofotra ozy sady teny hoe tsy hitondra vola fa tsy 100 millions FMZ amina vola 100 millions mahery na teo 100 millions mahery dia hoy ny tantarainy tamiko niondrika le olona ozy izy niondrika labe tao dia nitraka dia rehefa avy nitraka izy dia zao ny teny tamiko izy izy zao asa averinao intsony iny vola iny tsofoko rano anao aza averina intsony iny vola iny tsofoko rano anao zay matoka amin'ny teny io tsisy vola-dala tompo eo fa rehefa Andriamanitra miasa tsisy tsy vita n'Andriamanitra zay matoka anareo ampahiresina hoe manana finoana fa tombony lehibe ho antsika fananana Jesosy sy fananana an'Andriamanitra evavahantsika fa raha mino azy isika raha mino ny heriny isika ahita fandresena amin'ity volana ity ahita fankakana lehibe ianao ho tanteraka an'izany halleloia dia sitrana ary isy volona boka fa ny anankiray nalalany verina nakany amin'i Jesosy andeha verina any amin'ilay Jesosy na nasitranay ao fa lay sivila kosa lasa nandeha namonjy ny tokantranony namonjy ny fianakaviany dia ny verina ity lehilahy anankiray ity araka volazan'ny baiboly mba ankalazan'Andriamanitra amin'ny feo mahery misy dika zany io fampiasana feo mahery io zay ny matoka anareo amporosina rehefa mivavaka dia tena mahamoa mihitsy feo mahery fa tsy mivavaka anakapo misy fotoana mivavaka anakapo ianao fa misy fotoana mila mamoaka feo mahery ianao dia avy eo tonga ihany koa ty lehilahy ity niakoka tamin'ny tongotry Jesosy sady nisaotra an Jesosy zay zany no nataonyity lehilahy anankiray ity satria na nehoan'Andriamanitra fahasoavana lehibe sy zavatsoa ary fitana lehibe izy ka dia tonga izy mba hisaotra an'Andriamanitra feo mahery mba hiakoka sy anome vonatra an'Andriamanitra riavana malala inavy rehefa fahasoavana sy ireo zavatsoa ary fitahina zay efa nataon'Andriamanitra taminao tamin'ny taona ity na tamin'ny taona lasa tamin'ny 2 taona tamin'ny 3 taona efa saotra azy tamin'izany tokoa ve ianao
ary tsapanao ve fahafapo Andriamanitra tamin'ilay fisaorana sy fakasitrana nataonao ho azy. Sasany atry adininao fa avy amin'ny Andriamanitra lay izy fahasoavana, lay zavatsoa, lay fitahina zay eny an-tananao iny. So sanatria ka adininao fa avy amin'ny Andriamanitra zany fanomezana izany. Tandremo ry havana, tandremo ia. Fa manatsiny ianao, manatsiny amin'Andriamanitra isika raha manadino ny misaotra sy ny makasitraka an'Andriamanitra. Andoka efa kitsika ny Romana toko voalohany dia faraika amby roapolo Romana toko voalohany andia faraika amby roapolo. Fa na dia nalalан'Andriamanitra aza ilay olona dia tsy mba nankalaza an'Andriamanitra toy izay mendrika ho an'Andriamanitra na hoe misaotra azy. Zany hoe tahaka tsy fata mihitsy ny tokony atao amin'ny Andriamanitra an'Andriamanitra, zay nanome fahavelomana azy, zay nanome fahasoavana, zavatsoa ary fitahina ho azy. Fa na dia nalalан'Andriamanitra aza izy dia tsy manan-kalaza azy toy izay mendrika ho an'Andriamanitra na nisaotra azy fa tonga zavapoana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony donto. Ka ho ia hoe mitandrema ianareo. Mazava be ke fanentanana nataon'i Davida Salamo fahatelo-ambizato andimy voalo sy faharoa. Misaorana Jehovah rehefa naiko ary zay rehetra atao anatiko misaorana ny anarany masina. Misaorana Jehovah rehefa naiko ary aza misy adinonareo ny fitahiny rehetra tany reo mba tsy ho adinonareo mihitsy ny fitahiny rehetra fa tsarovy andro alina, tsarovy andro alina, tsarovy andro alina ary any hoy fisaorana sy fakasitrana ny amin'izany ny tomp'Andriamanitra izay vavantsika. Amen. Dia iverentsika indray ny tantaran'ilay boka folo-lahy. Rehefa tonga ary ty boka anankiray ity tonga mba ankalazan'Andriamanitra ny fihamahery, tonga mba hiakohaka sy ame vonatra an'Andriamanitra dia ho Jesosy tamin'ity boka sitrany ity. Akasitrahan'Andriamanitra ray zao zavatra ataonao zao, tena akasitrahan'Andriamanitra ray ary na izao Jesosy ary tena mahakasitraka anao be mihitsy ny amin'izao fihetsika ataonao hoe tonga ianao mba hankalaza an'Andriamanitra amin'ny fihamahery, tonga ianao mba hiakohaka eo an-tongotro sy hisaotra ary hanome vonatra an'Andriamanitra. Tena akasitrahan'Andriamanitra ray zao izy sady akasitrahako. Halleloia. Fa izao tsy folo lahy ve ianareo no samy sitrana daholo? Fa izany sivolahy tsy fantatr'ireo sivolahy ve ny tokony ataony hoe mila misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra izy noho ny fanasitranana nomena azy ireo? Tsy fanta ve zany? Andoka verentsika vakina le teny liko toko fafito amby folo andimy faraika amby folo. Ary raha niakatra hoe ho an'i Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky an'i Samaria sy Galilia. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray Jesosy dia nisy boka folo-lahy nifanena taminy zay janona teny lavitra iny. Ary izy ireo niantso mafy ka nanao hoe ry Jesosy tompo mamindra fo aminay. Ary raha hitany ireo dia hoy izy taminy mandeha io, mandeha any, misy io ampisorona. Ary rehefa lasa izy ireo dia nadio tena mpandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalazan'Andriamanitra tamin'ny fihamahery. Sady ny akohaka tamin'ny tongotra Jesosy ka nisaotra azy ary samaritana iny lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe tsy efa voadio avokoa va izy folo-lahy fa izany sivy moa tsy nisy hita niverina hanome vonatra an'Andriamanitra afa-tsy ty olona afifirenena ity any va? Ary izy taminy mitsangana mandehana ny finoanao no efa navoavonjy anao. Deo tsika tiaka mafan'Andriamanitra. Ry fiangonana rehetra toka manarika ty fotoan-dehibe ity, andao isika hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra
mialony amarana antsika nyty taona 420 ity miandry atsika ho avy eto Andriamanitra amin'ny herin'ny androany isotra siakasitraka azy no zao fahavelomana nomena atsika izao isotra siakasitraka azy no reo fanomezana mamay-poana nomena Andriamanitra atsika misy tamintsika ireo nge raha risaka toetra sy tepana tsy mendrika na ianao ry malala hoe tsy mendrika kanefa tsapanao fa novalian'Andriamanitra vavaka ianao nefa tsapanao fa novojen'Andriamanitra ianao nefa tsapanao fa nostraniny ianao nahoana anao tsy ho avy eto amin'ny herin'androany iray sainy itsika iray fotsika mba hisotra sy akasitraka an'Andriamanitra tonga ava eto ry havana amen fa ambony zany rehefa ho avy eto isika hisotra sy akasitraka an'Andriamanitra dia hoy aho hoe mitondra ihany keo fanatim-pisaorana ahoana ho Davida andao ke vakina ny teniny salamo fa 1:100 2:2 inona no havaliko an Jehova no soretra nataony tamiko inona no havaliko an'Andriamanitra no reo fahasoava no reo zavatsoa no reo fitahina zay efa nataony tamiko efa nisotra sy nakasitraka an'Andriamanitra ambava aho ho Davida efa nataoko tamin'ny foko rehetra zany nataoko ny pololotra vato anatiko ary endrika maro samihafa no nanehoko an'izany efa niakohoka sy nanome voninahitra an'Andriamanitra ihany koa aho ho fisaorana sy ho fakasitrahana azy efa nataoko daholo Davida zay azoko natao rehetra ho fisaorako sy ho fakasitrahako an'Andriamanitra kanefa na dia zany ary zavatra efa nataoko dia izao tsy ampy azy zany tsy ampy azy zany ary fantatro fa tsy mahafapo an'Andriamanitra izy zany zay natokasy ny teny manao hoe inona no havaliko an Jehova no soretra zay efa nataony tamiko inona no havaliko azy dia raha mbola teo mpivavahana sy nieritreritra teo izy dia nahazo tsindrimandry nahazo teny manokana avy amin'Andriamanitra tolorin'Andriamanitra saina izy dia zao ny teniny 2:20 tompo lehibe loatra ny soa nataonao tamiko na dia zao fahavelomana iainako ankehitriny zao azy tsy resako itsony ireo karazam-pahasoavana karazana zavatsoa karazam-pitahina nomenao ahy noho izany hitondra fanatim-pisaorana any aminao aho hitondra fanatim-pisaorana any aminao aho andininy fa 20 anefa ny voatiko amin'ny Jehova aho eny eo natreny ny olona rehetra dia eo kiajany trano Jehova eo voanao ry Jerosalema o halleloia zany hoe akoatra ny fisaorana sy fakasitrahana atao ambavy araka ny fahatsapany Davida akoatra fiakofana sy ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra dia tapa-kevitra ihany koa Davida fa hitondra fanatim-pisaorana zavatra roa samihafa ireo fanatitra ho Davida zany fanatitra izany a dia fanomezana misy valeur afa-ty amintsika olombelona ometsika an'Andriamanitra no soa nataony tamintsika noho ny fahavelomana zay efa nomeny atsika zany no nataony Davida ry havana mba ho afa-po amin'ny fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra izy amen halleloia ry havana malalo zany afatry zany nasain'Andriamanitra nentina teto androany mba ho fantatrao ny tokony ataonao mba ho fantatrao ny tokony ataonao mba ho mavesa-danja aminao zany atao hoe misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra izany no izany indrindra amin'ny herin'ny androany andao iray saina andao iray fo isika rehetra tonga eto hanao fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra tahaka ny nataony Davida no ataontsika tahaka ny nataon'ilay boky anankiray zay sitrana
ka niverina kany am' Jesosy no ataontsika. Ary ankoatran'izany hitondra fanatim-pisaorana tahaka ny nataony Davidy isika. Marina aloha fa tsy voavidy vola zany ry havana ny fahavelomana nomen'Andriamanitra atsika, tsy voavidy vola io. Ara-baka teny tsy voavidy vola io. Tsy voavidy vola ihany koa reo fahasoavana, reo zava-tsoa zay efa nomen'Andriamanitra atsika, ary reo fitahina zay efa natolony teo an-tanatsika. Tsy voavidy vola izany. Fa izao ho marika fa zava-dehibe aminao ny nataon'Andriamanitra dia hitondra ilay fanatim-pisaorana ianao, fanatitra misy valeur no omenao ho an'Andriamanitra. Ary omenao amin'ny fonao rehetra, omenao vokatry ny fonao. Mino aho fa faly Andriamanitra mahita antsika miroso amin'izany, amin'ny heriny androany. Amen. Ka dia izao samy manoma antsika rehetra, manomana fanatim-pisaorana arak'izay azonao atao mihitsy. Arokana tsy hoe tsy tonga fa ho tonga eto mihitsy amin'ny heriny androany. Amen. Fa maranako ny afatra Tesaloniana voalohany 5:20. Misara amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Misara amin'ny zavatra rehetra. Ilay voalohany natao hisaotra isika no izao fahavelomana nomena antsika izao. Ilay faharoa natao hisaotra isika no ireo fanomezana nomen'Andriamanitra atsika ary mbola eo an-tanantsika ankehitriny. Fa ity indray dia hoe hisaotra an'Andriamanitra isika no zavatra rehetra. Ohatra, tsy nahafapo anao ny fitantanan'Andriamanitra anao, fa zao ino mbola miseto izao. Dia isy fanantenana araka ny fiteny zao tontolo zao ianao, fa tsy azonao ilay nirinao tamin'Andriamanitra. Fa na dia zany ary ny zavatra iainantsika, tsika amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika, dia mila misaotra an'Andriamanitra foana, misaora amin'ny zavatra rehetra, na soa na ratsy dona tamintsika. Ho jerentsika amin'ny herinandroany io andin-tsoratra masina io, entina manentana atsika fa tsy atsika atao ambany zavatra, fa mila manao fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra mandrakariva hatrany hatrany isika. Amen. Apetrao eo foanao tananao azy, dia andao tsika hivavaka hisaotra. Dia ilay natao ilay boka anankiray niverina tany amin'i Jesosy, nankalaza tamin'ny fiamahery, izay no anaovantsika pratika eto. Tena kalaza an'Andriamanitra hisaotra sy hankasitraka azy amin'ny fiamahery isika rehetra. Tsy manota akory ianao raha mibitsibitsika, fa ho marika firaisan-tsaina sy ho pratika ilay tenin'Andriamanitra, dia hamoaka fiamahery mihitsy isika. Andao azy, apetrao fonao tananao dia hivavakantsika rehetra. Raha mbola misy mafino zany ny feo anao, entinao misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra, dia ataovy ihany, ataovy ihany, ataovy ihany. Halleluia, halleluia, halleluia. Ilay izy atr'izay ko mandrakizay ianao. Ndreto izahay miray fo, miray hevitra, miaraka manandritra ny feonay ho aminao Andriamanitra, ho fisaorana sy ho fankasitrahana no zao fahavelomana nomenao anay izao, no zao zavatsoa, fitahiny, fahasoavam-be efa nomenao ary eo an-tananay izany ankehitriny. Misaotra anao foana izahay ny amin'ny fitondrana sy fitantananao anay Andriamanitra. Halleluia, 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 halleluia. Toy izy mivavaka, toy izy mivavaka ao, toy izy mivavaka ao. Halleluia, halleluia. Toy izy mivavaka. Ataovy tena mipololotra vao anatinao ilay fisaorana sy ilay fankasitrahana. Ataovy tena mipololotra vao anatinao ilay fisaorana sy ilay fankasitrahana.
Halleluja. Mangina isika araiky peo ihany ny masinao. Raha io mijoro eto mpanomponao, misy olo tena ny fiangonana rehetra zay manarika an'ity fotoan-dehibe ity. Misaotra sy makasitraka anao izahay ary miondrika sy miakoka aminao satria Andriamanitra mendrika tolorana zany rehetra zany ianao. Halleluja. Misaotra sy makasitraka anao tokoa izahay ary miakoka sy mame voninahitra anao Andriamanitra. No zao fahavelomana nomenao anay izao. Avy aminao zao fahavelomana izao. Ho amin'ny tanjonao manokana ny fahavelomanay eto ambony tany ety. Misaotra sahady fa ataonao mahatratra ny farantaona izay sy mandray any taona vaovao 2024. Misaotra ny amin'ireo fahasoavana, ireo zavatsoa, ireo fitahina zay fa nomenao anay. Tsy ho adinonay mihitsy zany Andriamanitra. Tsy ho adinonay mihitsy zany. Fa koatra zao fisaorana iarahanay manao zao, dia mbola anao an'izany izahay amin'ny herinandroany. Ary mbola hotohizanay foana izany, satria tsy tokony ho adinonay mihitsy ny fitahina rehetra izay nomenao anay. Mino fa henonao mivavaka nataoko Andriamanitra, dia ho akasitranao ty fiangonana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teo hiteka mafan'Andriamanitra isika. Anao hira anankiray aloha zany isika, dia avy eo iroso amin'ny dikana manaraka ny tenako. Raha mety aminao dia indaontsika hiaraka hitsangana. Hisaotra an'i Jesosy ihany amin'ny alalan'ny hira noho izao fahavelomantsika izao. Fifadian-kanina
Samiary makatoera tompoko. Filazana lehibe ty apetrako aminareo ity a. Amin'ny herinandroany aloha dia efa mazava anareo ny afatra izay nomen'Andriamanitra anareo voateo. Tonga hito isika mba hisaotra sekasitraka an'Andriamanitra miaraka amin'ny fanatim-pisaorana le fanatitra misy valeur. Fantatro fa hitain'Andriamanitra antsika izany n'izao farantaona izao. Betsaka didy isika farantaona fa amin'ny alalan'izany ihany koa no hitain'Andriamanitra antsika. Dao hiteka isika. Fa ny anankiray faharoa amin'ny Alahady fa 5 ny volana janoary taona 2024. Eto fotoan-dehibe manomboka amin'ny 9, misy ndray miditra amin'ny 8, misy miditra amin'ny 10 izay mety aminao. Fotoan-dehibe eto. Ny antony amin'ny Alahady fa 5 volana janoary io no fotoana voalohany hanofantsika fampo-pivavahana na fotoam-pivavahana eto amin'ny toerana ety. Ka hitako fa mety be raha ohatra ka tena tonga tokoa ianao fa tsy sanatria vao mindony taona dia fa tsy hita ianao. Tsy mety manjary araroty devoly izany amelesana anao, anakanana anao foana. Mba tsy sakatsakana ny fiainanao amin'ny taona vaovao iny dia tongavanao eto vao mindony taona. Ny anankiray faharoa ihany koa anefa dia hitsodrano anareo izay mivady. Satria vao mindony taona dia tsodrano no atolotra voalohany ho anareo. Fanaon'Andriamanitra izany voanariny zanak'olombelona izy tonga dia tsodrano nomen'Andriamanitra azy. Melohany hafatesany Abrahama dia nitonga saina izy dia mbola velonao dia tsofoko rano ny zanako. Tsika fiaingonay ihany koa vao mindony taona vaovao rarina raha tsofina rano ianareo izay antoka fiainanareo amin'ny taona 2024. Raha mino an'izany ianareo dia tongava tompoko. Hitsodrano anareo izay sady hamotsitra teny ho anareo. Alleluia, alleluia. Ny anankiray fahatelo ihany koa nefa dia bonane ny andro ifampiaraba isika, fampirarisoa isika, fandratana isika. Tena aneo fety be mihitsy isika. Inoko fa reo mpitarika fiderana amin'izany dia hanomana fety be mihitsy eto. Sa tsy zany ve? Ka dia izay zany ny afatra izay apetrako amintsika izay tonga manatrika eto zany. Ndao itsika teka mafan'Andriamanitra. Filazana lehibe, filazana lehibe. Manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 7 maraina izay tanterahana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Fa misy inony ao amin'io alatsinainy maraina io. Isy fampo-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana izay anasanatsika izay nomeko anarana hoe herinandro mahagaga. Nomeko anarana hoe herinandro mahagaga. Ny foloko dia izao satria namangy Andriamanitra hoe izay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny, tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy mahagaga ny fiainana mandritra iny herinandro diavin'iny, dia hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny 9 ka hatramin'ny 7. Ka hoy aho hoe tongava tompoko, tongavy ianareo azatany manomboka amin'ny 9 kanefa ihany koa amin'ny 7 tsy maintsy tapitra ny fotoana. Fiara-vavaka no ataontsika ao. Ka zay inoko ary inono ihany koa dia ho amarin'Andriamanitra herinandro mahagaga, herinandro mahagaga. Ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely.
manateranao eo anamiko eo anaminay amin'io alatsinan'io samy tain'andriamanitra.